aorian'ny fahafatesana azy aorian'ny fahafatesana manahoana sy ambaratelo lazaiko anao zavatra hitany masoko ao anatin'ny tontolony any ankoatra tiako lazaina any ankoatra eto dia tiako lazaina hoe ny any ankoatra dia zavatra ivelany tontolo iainansika hito ambonin'ny tany tsoro vavolombelona aminao fa za manko manana fiainana ivelany tontolo maholombelona ary tsy misy zavatra sy ambaran'Andriamanitra anazy zany tiako fantatrao zany androany hoe tsy vitany fiaina eto ambonin'ny tany fotsiny ny fiainany tsy vitany fiaina eto ambonin'ny tany fotsiny fiainany fa rehefa maty lay olona dia ny vatany miaraka amin'ny saina sy ny fo iny milevina ao am-pasany fa ny fanahy mankaiza ataonsika hoe misy vehivavy zao ataonsika hoe Samira ohatra maty dia ao anatin'ny fahafatesany Samira iny ny vata beny iny misotra hitansika maty eo an-trano iny lay tomanina de iny la hoe miandro faty iny lay lazaiko teo hoe tsy mahalala ninina ary rehefa maty lay olona de maloto iny vatan'iny satria miala ao ny fanahiny efa sy tompo-kevitra intsony iny vatan'iny efa besaka ny olona nikasika azy miala ihany koa ny fanahiny mpanota ary mankaiza alohany fahaverezana misy ny olona miteny hoe very misy miteny hoe rehefa maty de mankany an-danitra misy miteny hoe tapitra treo ny fiainana tsy misy intsony ny fiainana aorian'ny fahafatesana fa tapitra treo iny misy kosa miteny hoe mankany amin'ny afandiovana ny afandiovana zany de mbola zavaiko eto fa tsy misy an'izany afandiovana zany zay zany de lainga zareo vao anaty baiboly de ambarao ana fa mbola ho azavaiko zany raha pitso zany hoe fampirisiana olona nota zany de hoe rehefa manota be anao zany de aveo de diovina amin'ny afandiovana de zay anao miakatra any an-danitra aza manantena an'izany anao fa lainga zany tsy misy an'izany ihany fa za hitanao zao efa avy maty intelo maty 3 andro intelo ary ampahafantariko anao ny zavatra nitranga tamiko taoriana ny fahafatesana teny tamiko Andriamanitra tam'zany nisy taona zany vavaka tamin'ny fiangonana mivavaka sabata ny fombanay zany nitezany papanay anay taloha misy ny manao saron-doha de manao robe lava satria papako zany diosy de rehefa nitezainy papanay zany zay tamin'ny fitezana ara-baiboly ary tsy mbola tato amin'ny tsy fiangonany tsy avy zany saron-doha zany de efa nanao robe lava fa efa hatramin'izay de nivavaka tamin'ny fiangonana mivavaka sabata izay tamin'izany fotoana zany io fiangonana io zany tamin'izany fotoana zany masina be manao saron-doha drindra fa vadina pasteur tena masina be mihitsy ary ianao rehefa tonga ao mivavaka tena mirehitra ny fotoam-bavaka sabata zany ohatra ny hoe hiakatra any an-danitra eo ny eo mihitsy raha amin'ny fiderana sy ny fahamasinany fiangonana nisy mpaminany anglisy zay tonga tao de izy zany vahiny avy any ampitan-dranomasina vehivavy izy tany amin'ny adventiste tany izy io no tonga de hoe andeha amin'ny fiangonana nahazo afatra avy tamin'Andriamanitra hono izy tamin'ny efa ela be zany io mpaminany ihany koa de tsy araka ny fitafin'ny olona hoe niara-dalana tamin'izany na hoe nanatitra azy tao fa izy de tena feno fahamasinana izy ary manao saron-doha de tena robe lava tsara be ny ataony tena masina izy de ny zavatra nisy de tonga tamin'le fiangonana zay nivavana izy de hoy izy hoe ato amin'ty fiangonana ty izy misy vehivavy anankiray hoentiny Jesosy Tompo ho any an-danitra de ampahitany ny elo de izy tanjon'Andriamanitra mihitsy amin'ny vehivavy io entina novana ny rafitra atao anaty fiangonana ty ho amin'ny tsaratsara koa ka ho avy zany fotoana zany ozy izy de tsy ho ela fa ny tompo ozy izy niteny tamiko fa tsy ho ela zany rehefa niteneny zany vehivavy io tamin'le pasteur de nitoriny ny pasteur io amin'ny andro sabata hoe misy vehivavy atao amintsika vehivavy manam-pahasa iny izy io vehivavy tena samy teny entony tompo any amin'ny lanitra sy ny elony de hitondra afatra ho an'ny fiangonana sika ity de iova ny rafitra de ho amin'ny fahamarinana bebe kokoa sika de tena velona daholo ny fanahana iray fiangonana
teo mono lehilahy ny teny ary lehilahy ve tsy misy de hoe vehivavy aloha le izy satria vehivavy manana fahasahina vehivavy zany ohatrany hoe manana fahasahina ohatrany saisay fiten'olona moa de ohatrany hoe saisay rasy nefa ny fahitako azy hoe sa tsara ihany amy tsara de tao anatin'izay de za sy nalaninina sy nalalaninina mihitsy fa zany efa nanomboka naminany kely zay ihany fa tsy fantatro ohatrany hoe minofo zany mitenenany tompo za hoe mandehana amin'olona ohatr' zao de teneno izy hoe tsy mety io zavatra ataonao io fa raha mbola manohy an'io anao de kapohan'Andriamanitra misy zavatra tsy mety eo am-piangonana tenen'ny tompo anahy de mankany am'le pastera de tam'izany fotoana zany de samy niandry daholo tsy misy zany hoe nanadino an'ilay efatra fa de samy nirehitra daholo tory tenin'ny pastera koa zany tena mirehitra be tao anatin'izay de niandry n'ilay faminaniana tena niandry satria vahiny nitondra afatra ka de hoe eto ary ny ahitana hoe marina ve ny afatra sa sy marina fa nitondra afatra izy de nody inona ny zavatra nitranga tahatsy amiko ny antefa ny safidin'Andriamanitra de tam'izany fotoana zany ary ny mahagaga sy tany an-trano ray aman-dreniko lay tantara fa nitokantrano manokana tany Tamatavy de nisy vehivavy anankiray zay tsy mananjanaka vavy mama Tamatavy no alalantsika azy ho ansika zay mamonjy pasika na hoe taberna kely de fantasika mama Tamatavy iny zany sy manana zanaka vavy de hoy ny tompo taminy mandehana ianao mivoaka eny amin'ny arabe fa misy vehivavy manao saron-doha de manao robilava hitanao eny de io atolotra anao ho zanako vavy zany ray koa ny tenina ny tompo hoe mandeha anao mivoaka any amin'ny arabe mialamy ty trano ty fa misy vehivavy fotsy izy de avy vaventy de io no atolotra anao ho reninao de tao anatin'io zany de variny anao zany mijery amin'ny arabe hoe ay zary zany olo zany mbola sy nandalo ay zany izy efa mitady anayny koa de nifankahito zay de nifanatona de nifamihina ianao zany ozy izy ny zanako de ianao zany ho an'ny reniko aiza anao mipetraka zaho mipetraka amin'ny trano asy ndao ozy alaina ny entanao fa tsy niteraka vavy ny tompo nanome ananao de efa niteneniko ny zanako telo lahy de nivadika any koa manaiky ndao anao hipetraka any aminay de nifindra tany am'zareo diny io tsara hoe fotoana fohy herinandro atanterahana io io faminaniana io no ny fankahitanay de voatery sy mainsy nitomoko zany nivavaka tao efa nivavaka tao ihany zany le reniko io nitomoko vavaka tany de tao an-tranon'io zany ary io reniko io reniko ampanahy zany de izy io zany no ny karakarana zany tonga am'izay lay fahafatesana de diny io tsara azy aorian'ny fahafatesana de ina ary ny zavatra mitranga tsy narary akory tsy naninona fa sabata riva ny andro tapitra ny sabata dia nandeha nody tany an-trano niaraka tamin'ny mamanay mamako ara-panahy zany le hoe mamanay Tamatavy io de niaraka taminy de rehefa niaraka taminy nody tany an-trano zany de natory ny arivan'iny zaho mama reraka be ay ozy izy zaho atory fa tena reraka be mihitsy mama de matory ozy izy de natory tao anatin'izany zany de ny sakafo ihany satria nitereny zany sakafo fa ny nay moa ny sakafo de mofo de dité rehefa sabata fa tsy mamely lafo mihitsy tena tsy mamely lafo mihitsy fa efa tao anaty termosy zany ny dité de fa misy mofo eo de fonosina sara fotsiny de ino hanina zany rehefa mirava sabata de ny zavatra nitranga tam'izany dia avy nomeny mamanay sakafo za koa moa vavy tokana tam'izany de nampiantaina be de papanay nandeha somary hoe nandeha nivoaka tany izy nandeha nitady sakafo lokanay riva zay sy mamanay ninana mofo sy dité teo de hoy za ta mamanay za foazona sody atory androany any fa reraka mama de atory matory io ozy izy natory de za natory iny nanomboka niakely ny heriko sy narary za nanomboka niakely ny heriko de niova am'izay ny tarehako nanomboka niafotsy am'izay de niakely ery de nifoaziny mamanay am'izay za foaza isakafo de efa tsy mahateny tsony efa veriny fa matory za mbola miaina tsara de ozy mamanay hoe fa reraka izy koa sakafo tsara de leo izy atory aloha de sisy nietretrana mihitsy sisy nijery maharaina am'izay ny andro jereny mamanay zay efa nangatsika tonga de maty fa teo amin'ny tendako fotsiny nisy ohatrany mitepo kely fa zay efa nangatsika ny tanana sy ny tongotra efa tsy miaina koropaka am'izay ny ansy pasteur
hoe maty ozy izy tamin'izany fotoana zany mo ny zanako vavy ozy izy mamanay maty ny zanako vavy adinony a ilay afatra hoe tamin'izany fotoana zany hoe isy olona entiny tompo any amin'ny lanitra sy ny elo de eo am'izay zany joroko vavolombelona zany hoe ny anso pasteur izy de be ny zavatra natao tamiko fa eo am'le fahafatesana ijoroko vavolombelona zany fa rehefa avy eo zany miditra am'izay hoe inona ny dingana nataony zareo fa araka ny voalazany mamanay de hoe natao délivrance foana nandritra ny 3 andro zay nafatesako i mamako niteraka ana any vatomandry izay tsy fantatra ny mamako ampana zay zany zavatra mahagaga tsy misy fampandrenesana tamin'ny ray aman-dreniko hoe ny zanakareo any maty eto tranonay fa ilay pasteur zany rehefa nantsona no délivrance de niteny izy hoe zay ozy izy voatadidiko fa miteny aminany tompo hoe itsy misy ilay vehivavy le ohatrany sasa izay nantsona Andriamanitra ho any amin'ny lanitra sy ny elo ka isika aza manao délivrance no fa mivavaka ho azy mba sy ararotiny devoly izy ao anatin'izao fahafatesana zao de aza miteny amin'izy zany izy fa ho hitansika eto rehefa hitansika fa tsy miverina izy de zay zany sika manitra ny 3 andro zay sika vao mikaroka hoe aiza ny ahitana ny ray aman-dreny mitady amin'ny ray aman-dreniny de teo am'izay zany de ny zavatra nitranga zany ry havana de rehefa maty zany ny olona ambarako anao tsara miakely ny herinao aloha ianao tsy malalo hoe ho faty zany mety ny fahafatesan'ny olona ohatra hoe mijanona tampoka ny fitepony fony fa ny anandray sy nijanona zany sy nijanona tampoka ny fitepony foko satria mety zany misy ny olona mety hoe maty naretina maty sempotra maty mijanona ny fitepony fony fa ny anazy tahak'izay fa ny anahy dia niareraka de sapako hoe niakely ihany ny heriko de eniko ihany mamanay miteny fa za fa tsy izy namoana isakafo eniko fa za sy manana hery amalina azy ao anatin'ny say koa zany mamaly fa tsy izy tsy maheno de hoe velo io atory fa reraka be fa izy efa voky efa ny sakafo de aveo ny alina iny rehefa afaka am'izay ny haiko zany mamanay tsy nalala de nisy vatana otrana fa manao akanjo fotsy tsara tare de ny volo fotsy de volo fotsy mifangaro mainty sady lava be de ny volo tena hoe volo otrany hoe olo tsara tare be zany volo tena tsara be mihitsy zany hoe tsy mila ogona intsony zany ny volo fa efa misarasaraka tsara be de ny ianao ihany zany fa izy fotsiny tsara tare be sady tsara fanahy de hitako mihitsy ny alan'ny vatako ny alan'ny fanahiko tao anatin'ny vatako ny vatako misotra matory maty fa ny fanahiko niarina nipetraka mihitsy aloha de nijery an'le vatako hoe fa ahoana koa fiainana ohatr'izao mbola tsy mijery n'inona anao fa eo aloha ianao zany de gaga hoe za ve zany de roa ahoana de jiny io tsara efa nipetraka ela be teo de mitazona ny vatako fa ny vatako efa maty tsy maheno tsony de eo zany mijery hoe ity zany zao zany vao hitako ny tarehiko zao vao hitako ny vatako de mipetraka amin'io za mipetraka io mbola ao anatin'ny vatako ihany ny tongotro za mipetraka io de mbola mipetraka ohatran'olona mifo mipetraka fa ny vatako nofa efa misotra eo fa ny vatako fanahy mipetraka de mbola ao anatin'ny nofoko ny tongotro am'zany za zany mifo de hoe fa inona ary zany zavatra mahazo ana zany de eo zany misapany vatako de fo azoko fa tonga de mizitra be sady mangasika mampatahotra be tsy malala ninina hay ve zao zany ny tarehako zao zany ny voloko hay zao zany ny kay za rehefa matory manao sarin-doha de eo zany no malahelo ny vatanao tao anaty saiko tam'zany de hoe inona ary nahazo ana mba misy olona tahaka ana ve de rehefa mahasiaro tenin'Andriamanitra de hoe zao zany le toro-teny tamin'iny fa isaraka amin'ny vatana eto hoe fahafatesana de fisarany vatana sy ny fanahy za zany fanahy de tsy zany lay vatana ndry mampalona ny vatako io zao de ho any am-pasana io zao de ho lasa vovoka de hijina anaty fasana zany de rehefa mandevina de izy rery zany ihany de ny olona mody daholo hay sy zakako zany de miteny rery ianao eo zay aloha zany de saroa fa ny fahafatesana tena mampahory fahafatesana tena mampahory de teo am'izay zany no
teo am'izay a de nandeha niala tao anatin'ny vatako a de nandeha nikasika ny mamanay mbola velona misy olona kasihako eo amin'ny fotoana io ihany za de efa nikasihako de foaziko mamanay matory de mikasika ny mamanay mamoa anazy fa sady sy eno ny feoko a izy ohatrany hoe tsy mahakasika anazy kasihako izy fa sapako hoe voakasika anazy fa tsy maheno ny fanasy ny vatana zany a tsy maheno mihitsy mifoa zany papanay amin'ny alina misotro rano satria tsy misotro rano le raiko apanazy zany de za manatona anazy miantso hoe papa de izy misotro rano fa tsy enony sady tsy hitany za tsy hitany nofo mihitsy zany le fanahy tena mijaly a de tao anatin'izay de nandeha teo amin'ny vatako a de niandry n'le vatako teo de nandinika hoe ina ary tsy mahazo anaty ny olona rehetra ve mba tahaka anazao ihany nahoana ary zany mizoin'izao zavatra zao fa maninona ary ny misy an'izao de za zany a eo am'izay a zany vao hoe tomany an'le vatako de mandinika ndry za zany de tsy afaka miezaka miditra ao anatin'ilay vatako fa tsy tafiditra tsony vatako zany io tsy mahalaninina fa de misotra be eo farany am'izay de nisy lehilahy nikasika anahy tsara tarehibe avy vaventy sady ranjanana nisy elatra izy tam'izany de avy teo de misy anjely anankiroa koa sy misy elatra de niteny tamiko izy ndaozy izy fa misy raraha ilan'ny tompo anao fa iza moa nareo tompoko nanontany azy a fa iza moa nareo tompoko de hoy izy hoe zay ozy izy ny anjery ny raha ny tompo akanao a fa ianao a dia entina eo anatrehan'ny tompo androany de zany za ve zany maty de ozy ianao maty ianao fa mbola hiverina de hiverina hiverina ao anatin'ny vatanao ihany ianao afaka fotoana fohy de ny sofiny rano zany lay vatako misotra maty iny sofiny rano ohatrany hoe sy ny sofiny rano hoe sy ny tazominy a fa ohatrany hoe lavitra izy zany ny sodrano anahy sodrano an'ilay vatany hoe misy fiarovana ohatrany nisy karazana vitra zay rehefa nisodrano izy de ohatrany nisy vitra zay a nanarona an'io vatako maty io ohatrany hoe vatampaty le izy fa sy vatapaty a fa izy a ohatrany vitra zay ohatrany hoe ohatran'izay zany nefa ny ohatrany rano tsy haiko de avy teo de lasa zay fa mbola hiverinao ianao sy fandao aloha de lasa zany zay de nanomboka niala taty za de falifaly be a niaraka tam'le anjely anankiray eo am'tanako havanana de anjely anankiray am'tanako havia de le anjely tena safosafony lamoziko ampaherezana ianao moa tena tsy any tompo de ozy taminy za tena tsy any tompo satria inona ny mahafaly ana faly a satria mbola hiverina aty vatana mbola tsy hita monko zany an-danitra zany tamin'ny fotoana io fa hoe mbola hiverina ao anatin'ny vatako fotsiny a de falifaly ery a zany de tena faly a fa mbola hiverina anatin'ny vatako a zany de hoe mbola hiverina ianao afaka telona de ianao tena tsy any tompo tena tsy ianao tena tsy azy a ary zaho ana de lavitra azy ny ray aman-dreniko sy ny piraitapoaniko a any vatomandry zay fa ny atongavako tsy atamatavy de hivavaka fa misy fiangonana mahafinaritra anaty efa hitan'Andriamanitra ozy fitiavanao azy a sy ny fikelezanao aina amin'ny fivavahana de nandaozanao ny ray aman-dreninao a sy ny tanyrazanao a andeha mosy fiangonana hivavaka de amin'ny toerana lavitra ny misy anao de zany nanomezan'ny tompo anao ray aman-dreny a de ho tanterahan'ny tompo aminao ny fikasany fandao nandeha zay de mola hitanay ihany any ambony eny hoe io ny tany de nandeha de varina za mijery hoe hay lasa manidina mihoatra ny trano a de lasa tonga any amin'ny faratampony am'izay alohan'ny hiditra any amin'ny rahona zany de hita am'izay hoe ifa miakely ny tany miakely sy hita sony ny trano fa ny zava-maniry maitso sisa de tafiditra anaty rahona zay de tonga amin'ny farany ambony any de jerevo ny tany ozy de jerevako de ohatra ny teboka kely fotsiny ohatrany teboka kely fotsiny a ny tany sara teboka kely ohatrany maintimainty ohatrany hoe loko mifangaro ohatrany hoe zavatra maitso a de misy aloka mainty ohatrany hoe misy alokaloka mainty zany de lasa de nandeha tam'rahona de nasehony anjely anao hoe ity ozy izy a rahona fotsy be hitanareo rahona fotsy be ny amin'ny abakabaka reny ireny zany de ohatran'le mihinana inona moa teninan'olona hoe barbe papa sa inona le zavatra ohatrany mahamoromoro reny ohatrany barbe papa de ohatrany mihinana ny reny anao zany am'le rahona fotsy fa mamy a ohatrany hoe misy tantely zany de tena mihinana nana ozy izy de nanandrana de tsara be sady mamy fa le rahona mainty reny
le rahona mainty amin'ny ranonorana reny tonga de ohatrany ranomasina masina be tena marikivy be reny fa le ohatrany hoe mihinana voamadilo zany ianao a mihinana an'reny rahona mainty be le milasa korany reny de aveo a le rahona fotsy mifangaro mainty ohatrany hoe malomaloka zany rahona indray zany rehefa hoaninao de ohatrany masirasira ohatrany afahafa zay ny anina fa ny sirony fa ny rahona fotsy tena mamy be tena mamy de ao anatin'izay de mandeha zay anaty rahona de milomano de ohatrany zavatra mivaingana io rahona io tena mahafinaritra anie zany de varina de dinio tsara eny zany zay eny amin'ny abakabaka eny mandra-pahatonga tonga avy any amin'ny lanitra be de be ny zavatra mahafinaritra be de be koa ny devoly a misarisarika fanan'olona be de be ho any amin'ny elo any misarisarika fan'olona be de be a de misy aza ny olona vao maty de fangalariny devoly nefa mpanompon'Andriamanitra de angalariny de ifampitadiavana aveo de zay vao hitany anjely de alaina any am'zareo fa mbola sy dirako aloha iny hoe manahoana le olona rehefa hoe very zany rehefa entiny devoly fa zany nanontany an'ilay anjely ry anjely io maninona re olo reo ny sarisarity ny devoly ohatran'io mampalahelo jerevo iny vehivavy iny jerevo iny tanora iny jerevo iny fa misy ankizy kely de ozy ny anjely aza mijery azy fa tany amboniny tany izy de ny aina tamin'ny tsy fahamarinana ny safidy ny fanjakan'izao tontolo zao de rehefa maty izy de alainy devoly ny fanany nanompo ny satana izy fa sy nanompo an'Andriamanitra ny aina tamin'ny fitafiny zao tontolo zao ny fiteniny zao tontolo zao ny aina tamin'ny kolikoly tamin'ny tsy fahamarinana ny vavaka ihany izy fa ny vavaka ampahazarana sy nisy fahamarinana de alainy devoly izy a rehefa maty aza mijery an'ireny fa tsy hany ny lalansika fa aty de hitany devoly a zany fa natahotra sady tena natahotra be nefa za mihitsy tena tsara tarebe manao robe fotsy tsara tarebe a ohatran'ireny robe de marie reny fa izy fitafim-panahy tena fotsy a ary mbola tsy misy lamba ngamba midy a na hoe lamba anaovan'ny olona na mbola hitany masoko teto ambony tany ka fotsy mihoatra lavitra ny fitafim-fanahy zay zany ny zavatra misy a de nentiny anjely a de ozy izy ndao aloha sika ndeha ho any ankoatra nentiny tany ankoatra za eny amin'ny abakabaka iny ihany fa ampita ohatrany hoe miakatra zany mankany an-danitra fa izy ohatrany hoe ampita any ambadika any de ozy lay anjely atony eny atao hoe any ankoatra atony any ankoatra ozy izy de tao ankoatra tao zany nisy olona be de be fa zao kosa de nasehony anao hoe atony atao hoe ambanin'ny altara ny olona matory ao ambanin'ny vovoky ny tany de sika zany mety hoe le olona maty de mipetraka eo amin'ny fasana ny fanahiny tsy mariny zany rehefa maty lay olona de efa devoly am'izay manjaka satria vovoka lay olona de verina vovoka raha misy miteny hoe dadabenay nyseho taminay fa mangatsika ao izy de mila manao famadiana devoly reny fa ny maty tsy malaninina intsony kanefa de dinio a nasehony anjely anao hoe atony atao hoe any ankoatra de atony ray koa ny aty ambany altara ny ao ambany altara zany intsona hoe paradisa na hoe saedena de izy io zany a ao ambany altara io de misy voankazo isan-karazany misy voankazo isan-karazany raha hitansika hoe tao amin'ny saedena na hoe ansona hoe paradisa de misy voankazo isan-karazany a de tahaka an'izany mihitsy ao misy karazana biby ny ankizy milalao biby milalao liona sasany milalao sovaly karazana biby maro be ohatrany hoe paradisa saedena mihitsy miara-miaina ny olona sy ny biby ao tena mahafinaritra voankazo hoanina eo voankazo fihinana amin'ny odiny a de ny raviny fanasitranana de tsy misy olona marary sony satria ny ravin'le voankazo a fanasitranana de ny voany hoaniny ary mamoy isam-bolana ireo voankazo ao amin'ny saedena na paradisa na hoe ambany altara ireo fanan'olona reo zany a dia fanan'olona zay efa nandeha tamin'ny fahamarinana fa tsy ampy ny fahamarinana fantany satria ny aina talohany ny sy ny baiboly misy any koa efa ny aina ihany tao amin'ny baiboly fa tsy ampy zany ny fahamarinana de zay zany mahatonga anazy eo ambany altara zany tsy afaka hitany lanitra izy kanefa namindran'Andriamanitra fo izy a fa miandry ny fiaviany tompo eny amin'ny raha lanitra de izy ireo niakatra voalohany satria reny ny olona maty zay matory eo ambany vovoka amin'ny vovoky ny tany
de ireny zany ny olona zay maty de ireny amin'ny fotoana viavin'ny tompo de isangana maty reny ny olona rehetra eo ny feona trompetra de isangana izy reny de ho any an-danitra zay vao isika velona no zay zany vao isika velona no vanatindray mpimaso de ho any an-danitra de tiako zany ny mampatsiahy anao makasika an'izay zavatray hoe manahoana ny fiainana fa mbola ola zalazaiko aminao tsara mihitsy hoe rehefa maty ny olona anankiray de miala ao amin'ny vatany fanahana de hiatrika fitsarana amin'izay ny anao moa zavatra hoe zavatra manokana no nankanesako tany fa ny tiako tenenina eto alohany anohizako ilay tantara dia raha manontany ianao zany hoe ahoana ny nalanao ny zavatra rehetra za koa raha mba gaga hoe taiza daholo nalako ny zavatra rehetra satria zay efa nentin'Andriamanitra nentiny ny anjely tany amin'ny volana fa tsisy misy manko miteny hoe misy olona milevina any amin'ny volana laingy zany ny volana dia misy varavarana misy kody idiranao zany hoe misy karazana zavatra tsy fantatry ny olona misy idiranao afa sy zay miasa ao ihany ny olona miasa ao anatin'ny volana de izy zany no mandidy an'io volana io hoe tokony voaloham-bolana ohatra ny hoe ataonsika lahady zao voaloham-bolana de ilay olona mipetraka ao anatin'ny volana zany lay anjely miasa ao no mandidy ny volana hoe tokony tsinam-bolana amin'ny lahady de ataony mifaritra kely fotsiny volana nefa ny volana boribory ihany fa kely fotsiny mazava de rehefa feno volana de izy boribory rehetra iny mazava de miditra indray no atao hoe rava volana manomboka banga indray zany ilay boribory feno be iny mazava be iny manomboka rava tsikelikely iny de tsy hita intsony de rehefa tsy hita intsony izy de misy 3 andro tsy ahitanany volana de tonga indray ny tsinam-bolana de mipetraka ao zany de nisy fotoana ho tantaraiko ihany ny sombisominy ao anatin'izay nisy fotoana zany nanontany ilay anjely nitora natao fa inona moa zany atao ato fa misy écran ngeza be de io écran io zany ohatrany hoe 10 metatra ny sakany fa 7 metatra ny alavany de anjely anankiroa ny miasa eo de miasa mi zany tena hoe brao zany io volana io de ao daholo zany misy an'ilay ny tantaran'ny olona ohatra zany hoe tonsika zany hoe François ohatra anaran'ilay lehilahy de hoe François zanak'izy de misoratra hoe zanakianina de adidiny de misoratra eo daholo nanomboka hoe razambenao hoe iza hoe Dios ve anao sa taranaka Moabity anao sa iza de za zao nijerena tao de nijerena tao de hita eo daholo nisy eo ny razambeko tany aloha de ozy matsiko ananany fa ahoana de ozy hoe atao mivolana ozy izy fijerevana ny tantaram-pirazanana tantaram-pirazanana ny olona rehetrarehetra tantaram-pirazanana olona rehetra zany de hita ao amin'ny volana de gaga be atam'izany ka misy anjely miasa ao ohatrany hoe brao izy io de le anjely ao zany mandidy ny volana hoe tokony hoe miseho izy feno volana na hoe tsy nambolana izy na hoe miditra rava volana izy de zay zany ny zavatra misy amin'ny volana mbola be de be moa zany ny zavatra olazaiko momba ny volana fa tsy misy zavatra mandehandeha ho azy zany io volana io zany dia somary lehibe izy io ngeza ary ao anatin'izay de misingevana izy io misingevana zany izy fa tenin'Andriamanitra miazo anazy io de misy anjely be de be miasa ao misy anjely be de be miasa ao de malala ny zavatra ataony olona rehetra zay zany raha ohatra zany ka hijery hoe tantaram-pirazanana ny anjely de ao amin'ny volana no miasa ny am'izay tantaram-pirazanana zay ny anjely za moa ny teny hoe any ankoatra misy any koa ny atao hoe any ankoatra indray zany dia be de be any koa ny olona ao anatiny zany any ankoatra zany misy any ambanin'ny altara efa lazaiko anao hoe ohatrany saedena tena paradisa fa saingy tsy any an-danitra kanefa raha ohatra ko hoe miala veto ambony tany de ela be vao tonga amin'io abakabaka io zany hoe foana zany eny anelanelana eny fa rivotra mafy be ohatrany hoe misoka moramora zany ny rivotra de arakaraka ny akaranao eny zany vao maika ny rivotra mafy be ka raha sy anjely zany mitondra anao eny de tsy tonga eny ambony eny mihitsy ianao misy koa nefa ny olona manao voyage astral de mety
ho tonga eny ambony eny izy kanefa mafy aminy ny atongavany ambony eny. De rehefa tonga eny de miditra ao anaty rahona. De rehefa tonga ao anaty rahona de tsy hoe kory hoe io lanitra manga io tonga de lanitra hoe tonga de ao Andriamanitra, fa misy varavarana misangana, zany hoe varavarana zany lanitra manga io de varavarana ohatrany matory izy io. De roa ny varavaranao, ny anankiray fidirana anjely de ny anankiray fivoahana. Zany hoe raha mba sy fandona zany ny anjely raha ohatra ka mandeha manao iraka aty ambony tany, de misy varavarana anankiray misy fidirana anjely avy aty ambony tany. De ny anjely miakatra any an-danitra iny, fa ny anjely sasany indray zany mivoaka am'le varavarana anankiray raha ho aty ambony tany. Any ka tsy fandona mihitsy ny anjely fa mirindra tsara mirindra tsara zany ny fivezivezena zany ao anatin'izay mirindra tsara. De rehefa miditra ao anatin'io lanitra manga io ianao de manomboka miova am'izay ny fiteninao. Ohatra zao za miteny gasy satria gasy tsy miteny gasy zany tsony ianao, fa miova miteny lanitra ny fiteninao, miova ny lelanao zany, miova mamiratra ianao. De ohatrany hoe misy rano zany izy io, ohatrany rano nefa ny ohatrany hoe anaty fitaratra ohatrany anaty, rehefa mieritreritra anao de ohatrany hoe anaty tunnel fitaratra zany, nefa tsy fitaratra le izy, ohatrany rano nefa tsy rano. De ao anatin'io zany mamirapiratra be tena efa feno voninahitran'Andriamanitra ary Satana de tsy mahazaka mijery en'zany. Zany hoe manomboka amin'ny lanitra manga mankety zany Satana no afaka mivezivezy, fa manomboka amin'ny lanitra manga miakatra any ambony any efa tsy manam-pahefana tsony izy. Fa rehefa miditra amin'ny lanitra manga ianao de tena mamirapiratra be, falifaly ery ianao zany tsy avelany anjely mihitsy ianao amin'ny fotoana io. Fa rehefa tafakatra ao ianao de zay ianao zany vao hoe avelany hoe sao de hoe misy zavatra hoe te hilalao ianao na ohatr'izany. De tantany ray ianao tonga any alohaloha any. De ao anatin'izay zany no asehony hoe aty amin'Andriamanitra ane ohatr'izao, fa feno famirapiratana be. De aveo ndray mbola misy vavady, io le fitsenana n'ilay olombavonjy. Io zany le hitsenana n'ilay olombavonjy. De izahay zany tsy teo amin'ny fitsenana n'ilay olombavonjy no niditra satria misy varavarana anankitelo. Ny anankiray fitsenana n'olombavonjy izay efa voaravaka amina vavady volamena, efa voaravaka tsara. Ny anankiray fivoahan'ny anjely mankety ambony tany de ny anankiray fidirany anjely mankany an-danitra. De eo zany tena tsy mifandona mihitsy zany zareo rehefa mivezivezy eo. De tamin'ny anjely aty amin'ny fidirana anjely zany zay niditra. Tonga tao moa zany za de gaga. Hoe de ozy lay anjely, eto aloha anao, tsy ozy izy zany lanitra zany de eto aloha ianao ozy izy miandry fa zay ankany amin'ny tompo vetivety. Rehefa teo anefa zaza de misy ankizy vavy zay Samirany anarany 20 taona izy io, zanaka pasteur taty ambony tany. Io zaza vavy io na de 20 taona aza de mifadiana isaka ny sabata, tena tia fivavahana. Ary rehefa nijerena zany mitantara io vehivavy io, ankizy vavy io. Za ozy izy tonga aty ianao de eno fa manina ny fitafianao tsy mitovy aminay. De fantatrao nga ozy fa ny lanitra feno voninahitra, ny mpanota tsy hiditra aty. Fa hoana ianao ny tonga aty nefa sy nitsenaina. De nisy anjely nefa nanatona anaty eo vao nahita ny ankizy vavy io nanatona de ozy izy Samira, mbola olona iverina izy fa tsy mbola olombavonjy akory. Ay za gaga fa ny fitafiny misy fampentipentenana ozy izy. Za ozy izy 20 taona, zanaka pasteur mbola any ambony tany ray aman-dreniko. De za ozy izy rehefa nijerena ozy izy nandritra ny 20 taona de 2:50 sabata ny fifadikana vitako. Ankoatran'izay za mbola navita fifadikana, za tsy nanota mihitsy. De zany tsenainy tompo tena falifaly be ny tompo ny tsenana. De nahazo fitafy tsara tarebe, ka io fitafiny ankizy vavy io fitafy fotsy tena tsara tarebe de misy ohatrany hoe rehefa mahita ankizy nareo manao an'ireny confirmation reny de manao voile kely de aveo ohatrany misy mama sarim-boninkazo iny eo amin'ny lohany de ohatr'izay ny azy. De tsara tarebe tena miteny izy de mahafinaritra be hitanao misy hoe zanak'Andriamanitra mipetraka any an-danitra. De za moa niteneniny hoe aty ane tsy idirana mpanoty, fa hoana ianao ny akanjonao ohatrany tsy nitsenaina ianao, fa hoana ny akaranao aty? Aty ane olona aty tsenaina ambonahitra daholo. De ny anjely nanazava taminy hoe olona mpahitana fahitana izy Samira, fa mbola iverina any ambony tany.
de avy teo de rehefa nivezivezy teny moa zany de ozy lay anjely satria ela be lay anjely nankany amin'ny tompo tany de teo zay de tamin'izany fotoana zany nalaza hoe masin'ny Maria namangen'i Madagasikara namangen'i Madagasikara masin'ny Maria de tao anatin'izay zany no nisy ozy lay anjely hoe hitanao ry vehivavy ry andraso fantsoko de ifampiresaka aminao de nifampiresaka tamiko zany de izy ozy izy Maria renin'i Jesosy renin'ny tompo de niteny taminy ay ianao zany lay tany a Madagasikara mbola voatsela fianao nga ozy izy gasy eno gasy za so ozy lazaiko anao tsy mbola niala tao amin'ny tanin'ny Israely zany fa tao anteraka de tao no lehibe de tao any maty mbola tsy nahitany Madagasikara zany na tao mivina na tao mivina mbola tsy nanisaka ny Madagasikara zany ary nanomboka ny akarako taty an-danitra mbola tsy nahitany Madagasikara ary mbola tsy naheno an'izany akory mbola tsy nidina tany ambony tany fa laingy zany de ozy tamin'izany fa maninona ary misy toerana hoe hanosy vola kely tany Masina hoe midina ny foana masin'ny Maria de tsy fantatra hoe anaty ratorato moa sa anaty inona tsy haiko de nazavaiko taminy ianao ohatra ny midina ao anaty rato zany de mandohalika de milasaka amin'ny toeran'io de be ny mpizahatany tonga any fa tonga tany anao de nabebaka ny olona tao de ny olona be be mankany de ny fianakaviana raha mivavaka any de makany mihitsy de nanazava izy fa izy zany tao amin'ny tanin'ny Israely teraka tao de lehibe tao de tao ny fiainany de maty tao de niakatra any an-danitra mbola tsy nidina ary mbola tsy nanisaka ny Madagasikara izy atram'izay ka atram'izao fa langy zany gagary avana tamin'izany fotoana zany hoe ay ve zany ny olona tsy malala ninina reny mandaigna reny ary ny olona de andengany olona fotsiny de mino fa Maria zany Maria renin'i Jesosy mbola tsy nahitany Madagasikara mbola tsy nisy akory Madagasikara de fa tany an-danitra Maria ary mbola tsy nanisaka Madagasikara izy Madagasikara zany raha mbola tsy fantany fa ireo fiangonana mivavaka amiko reo ozy izy za ozy izy tonga aty mbola tsy nomeny tompo satry-boninahitra mbola tsy nomeny trano ipetrahana mbola tsy misy ninina nomeny ana mihitsy na satry-boninahitra na trano ipetrahana fa mbola mipetraka amin'ny namana de mbola mandehandeha eny de any amin'ny tempoly any amin'ny mivavaka isanandro fa tsoroko aminao ozy izy fa raha tsy efa tapitra tonga aty daholo ny olona mivavaka amiko reny manao la grotte reny de reny mivavaka aminy reny mametraka ny sariny hoe misandoka hoe Maria hoe sariny masin'ny Maria raha tsy efa tonga aty reny ozy ka miara-miatrika fitsarana zay satria reo no mivavaka amiko de za no ataon'zareo Andriamanikafa za no indraindrain'zareo fa tsy Andriamanitra ary fitahan'zareo ny olona am'zany ka tsy mbola nandray satry-boninahitra ary mbola tsy nandray trano na inona mandra-pahatonga ny reny olona ireny aty amin'ny fitsaran'Andriamanitra de rehefa mivoaka mpandresy za ozy izy de zay vao ndray satry-boninahitra sy ny tranoko ary ny fananako rehetra tsy an-danitra fa ny tompo ozy izy ny teny hoe nareniko azy ianao ny vavan'olona ambony tany tsy haiko zay afatra napetraka ao tany na teny napetraka ao fa ianao ny vavany olona fa tsy mivavaka amin'ny raha izy fa ianao no Andriamaniny noho izany tsy misy fanananao noho ny fahamarinanao de tonga tsy an-danitra ianao fa tsy omenanao ny anjara fanananao mandra-pahatonga ny ren'olona reny aty mandra-pahafaten'zareo de hiatrika fitsarana de ny ray Andriamanitra ray zany no itsara amin'ny fotoana io ka rehefa mivoaka mpandresy zany Maria renin'ny tompo hoe tsy avy taminy no natonga andreo rena nangana fiangonana mivavaka amin'io fa sitrapon'ireo dia ireo zany ny very fa izy kosa ahazo ny satry-boninahitra de averina tsenany amboninahitra indray zay aloha zany ny tapany voalohany tamin'ity fijorona volombelona ity dia mbola anaraka ny tapany faharoa sika rehefa aveo fa isento kely fotsiny sika anatin'ny hira de hiditra amin'ny tapany faharoa sika rehefa aveo